Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko, mbola ampifaliana lehibe indray no anaterako ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay manaraka izao fandarana izao. Mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika tsy hakanavaka ihany koa ny tenako androany maraina, ary manasa antsika anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana. Koa melohan'ny zavatra rehetra nefa dia andehantsika aloha hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ary ametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra indray ny fotoanantsika rehetra mba izy tokoa ny hiasa ka hitahantsika rehetra na amin'ny lafiny ara-panahintsika io na amin'ny fiainantsika amin'ny ankapobeny io dia afaka mitantsehatra Andriamanitra ka hitondra fahasoavana ho antsika vahoakany. Ka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindro, saotranao amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary izay rehetrarehetra eo aminy. Ity fotoana ity Andriamanitra dia inoko fa ny amin'ny sitraponao no nampisy azy, koa dia taio ary ny fotoana rehetra ataona eto, ny afatra izay hoentina, ny vavaka izay ho tanterahanay, dia aoka ny herinao fanahy masina no hiasa ka hitahanay, ary ny teninao ihany koa tompo dia efa voatahanao hatramin'ny taloha ary mbola voatahanao mandrakandroany, ary voataha mandrakizay ny tenin'Andriamanitra ka hisy hery lehibe hitondra fahasoavana sy famonjena ho an'ny fanahinay tsiraray avy sy ny fiainanay iray manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahako izao fotoana izao tananao Andriamanitra. Amen. Eny ary tompoko amaky tenin'Andriamanitra isika arak'izay voasoratra amin'ny Josoa 7 manomboka amin'ny 9:10. Josoa 7 dia manomboka amin'ny 9:10. Izao no vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko azy. Dia hoy Jehova tamin'i Josoa, mitsangana, nahoana no mekoka toy izao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nanodiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voahozona izy, sady nangalatra sy namitaka koa, ka nataony ao ambany entany, koa tsy manjano anoloan'ny fahavaliny ny zanak'Israely, miamboa anoloan'ny fahavaliny izy, satria tonga voahozony. Tsy ombanareo intsony aho raha tsy levonina tsy eo aminareo ny zavatra efa voahozony. Mitsangana, manamasina amin'ny vahoaka, ka lazao hoe manamasina ny tenanareo mandram-pamaraina, fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra n'Israely, eo aminao misy zavatra efa voahozona ry Israely eo, koa tsy manjano anoloan'ny fahavalinao ianao, mandram-panaisotrao ny zavatra efa voahozona tsy eo aminareo intsony. Avy amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io indray zany androany no itsika akana ny fampianarana amin'ity afatra ity. Voaloha teny lehibe tiako ambara eto ry havana dia izao: io Andriamanitra io dia Andriamanitra tena fitiavana, Andriamanitra tena mpamindra fo, ary Andriamanitra ihany koa tena tsara, ary tena any heriny sy ny fahatsarany isan'andro eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona izy. Tena tsy sitrapon'Andriamanitra, ary malahelo mihitsy Andriamanitra hoe mahita olona maro hoe mivavaka manompo azy kanefa ndresy foana, tsy tafavoaka amin'ny zavatra atao, ohatrany tsy mety mahomby, na hoe taizana aretina foana hony fa tsy mba manana fiainana hoe salama mihitsy amin'ny androm-piainana. Sitrana kely dia miverina marary, sitrana kely dia miverina marary, na ihany koa hoe mikorotana lalandava ny tokantrano, na dia milaza fa hoe mivavaka sy manompo an'Andriamanitra azy. Ry havana, tena malahelo Andriamanitra mahita fiainan'ny olona toy izany, mahita trangam-piainan'ny olona marobe miaina amin'izany. Tsy mety amin'Andriamanitra, ary tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy araka ny voalazan'ny Baiboly manao hoe fa tsy sitrako azy Andriamanitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Izany hoe Andriamanitra zany dia tsy sitrapony mihitsy tompoko ny iainantsika ao anaty fahoriana na ao anaty alahelo. Fa maninona nefany ny fanontaniana apetrako meloha dia hoe fa inona ny antony mahatonga fiainan'ny olona resy, mahatonga fiainan'ny olona tsy tafavoaka, mahatonga fiainan'ny olona tsy mahomby, mahatonga fiainan'ny olona ihany koa tsy afaka olana mihitsy? Zao no mivalina, tsy avy amin'Andriamanitra ny anton'izany, fa matoa zany ny tranga, matoa zany ny seho, matoa fiainanao ao anaty fangidina foana, matoa fiainanao ao anaty fahoriana foana, dia tsarovy fa misy antony ao. Anisan'ny antony anankiray lehibe indrindra
mahatonga ny fiainan'ny olona rava sy potika de noho ny fahotana zay mbola akamaminy, noho ny fahotana izay mbola ienany, noho ny fahotana izay mbola tsy fony. Be de be ny olona ndray ne mietrehitra fa tsy hitan'Andriamanitra ny fahotany. Be de be ny olona mietrehitra ndray nefa mamita tena mihitsy ary izy angamba raha ohatra ka zay no atoko manambara azy hoe feverany fa tsy hitan'ny pasteur, na tsy hitan'ny mpiara-mivavaka, na tsy hitan'ny vadiny, na tsy hitan'ny olo-kafa fa zao ny tsarovy tompoko. Andriamanitra dia mahafantatra, mahita, mahay ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika olombelona ety ambany ny masoandro. Na inona zavatra ao ataontsika, na inona zavatra tanterahantsika de hitan'Andriamanitra. Manao tsara tsika zao, fantatr'Andriamanitra, ain'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra izany. Misy fahotana, misy zavatra ratsy ihany keo ataontsika, tsy azo anafenana zany Andriamanitra fa ainy zany ary hitany zany. Mino aho fa aitsika rehetra nge ny tenin'ny Isaia 7:10 hoe vo andininy voalohany, indro ny tanan'i Jehova tsy fa mahavonjo izy ary sofony tsy lady talovana fa mare. Ary voalazany tenin'Andriamanitra ihany keo no mason'ny Jehova ozy de mitsinjo ny marina. I mason'Andriamanitra de mahita, mitsinjo, mijery ary sofony de maheno, ny tanany tsy fa mahavonjy. Midika izany fa Andriamanitra tompoko dia mahafantatra ny zavatra ataontsika rehetrarehetra. Ka hoy aho hoe raha valiko zany le fanteny fa maninona tsika mitranga fiainana resy lava, maninona ny fiainantsika misy fiainana mikorotana lava, na ny tokantranonao, na ny fiainanao arabola, na ny fahasalamanao ohatrany hoe tsy mety tena lavoraro fa ohatrany hoe marary lava ianao, tsy mety tena sitrana mihitsy nefa nefa mba vavahana efa atao daholo ty fomba rehetrarehetra ity, tsy tongatonga ho azy zany fa matetika mahatonga trangam-piainana ohatrany de valiko de vokatry ny fahotana nataontsika zanak'olombelona ihany. Vokatry ny fahotana zay ny ainatsika de mahatonga n'Andriamanitra lasa tsy afaka manao ninina ny fiainatsika mihitsiny ary mahatonga fiainatsika ho potika sy rava foana ireny. Ohatra am'izany zao ity tantara vakitsika ity teo. Ndray andro ny zanak'Israely zay nitaritiny Josoa tam'izany fotoana izany de voalazan'ny baiboly fa ity Josoa ty de lehilahy nandimby an'i Mosesy. Rehefa maty Mosesy de io Josoa io no nitendren'Andriamanitra indray mba hitarika an'Israely, hitondra an'Israely ho any am'le tany Kanana zay tany nampanantenan'Andriamanitra taminy. Ny programan'Andriamanitra ary ny teny fikasana ny men'Andriamanitra sy ny fanekena nataony tamin'ny Josoa de hoe Josoa, aviano ny fodiko hitondra ny olona ho any amin'ny tany zay nampanantenaiko azy tamin'ny razany. Ka izao Josoa, tahaka nombako Mosesy eny nombako anao mba hitondra ny olona ho any amin'ny tany Kanana ary tsy hisy fahavalo ajanona eo amin'loanao amin'ny androm-piainanao rehetra. Tena nanome fampanantenana ny Josoa mihitsy Andriamanitra. Tena niteny tamin'ny Josoa mihitsy Andriamanitra, nanao fifanekena tamin'ny Josoa fa tahaka nombana Mosesy ozy nombako anao koa ary tsy misy fahavalo, tsy misy olona ajanona eo amin'loanao amin'ny androm-piainanao rehetra. Fa Josoa, nanaiky Josoa hitondra ny olona, tapa-kevitra izy satria Andriamanitra nanome fampanantenana ho azy. Ary vokatra zany koa de raha ohatra ka jerantsika ny tantara, Mosesy ake ka nampiasain'Andriamanitra be mihitsy tena nomban'Andriamanitra tamin'ny famantarana maro ny vatolampy ny kapohany de ambarany tenin'Andriamanitra fa mamoaka rano, ny ranomasina mena teo amin'loany fa misaraka ary nasanady tany maina ny zanak'Israely. Ary zay no natonga n'Andriamanitra any amin'ny Exodosy 4:10 hoe ny Egyptianina zay hitanareo anio tsy hitanareo tsony mandrakizay. Mazava be mihitsy zany fa tena tao amin'ny Mosesy mihitsy ny herin'Andriamanitra sy ny fomban'Andriamanitra, tao amin'ny Mosesy mihitsy ny tanan'Andriamanitra ary tena nampiasain'Andriamanitra raha lehilahy. Zao nefa no izy i Josoa ihany ko de mbola nitenenin'Andriamanitra hoe tahaka ny nombako Mosesy nombako anao, zany hoe tahaka ny nampiasain'Andriamanitra Mosesy no ampiasan'Andriamanitra nyty Josoa ty. Ary rehefa tonga tokoa ny nampiakaran'Andriamanitra azy teo amin'ny fitondrana, teo amin'ny asa fanompona nitondra ny zanak'Israely de mazava be fa maro ny fahagagana nampanaovin'Andriamanitra an'izany Josoa zany. Maro be raha ohatra ka hijery fotsiny tsika ohatra hoe lay tanàna Jeriko, lay manda ny Jeriko zay voalazany tenin'Andriamanitra fa manda tena goavana sady lehibe zany manda izany, fa tsy nisy nininona teny ampelantanan'ny Josoa sy ny vahoaka, tsy nisy zavatra afaka nanonganana ny manda fa ny herin'Andriamanitra zay nomban'ny Josoa. Rehefa nanaiky ny teniny Josoa de voalazany tenin'Andriamanitra fa nirodana teo amin'ilony Josoa izany manda goavana izay anisan'ny olana lehibe ho any zanak'Israely izany. Fa taty arina nefany de io tantara hitatsika amin'ny Josoa toko fafito io hoe
niakatra ho any amin'ny tanàna atao hoe tanàna ny ainy zanak'Israely. Hiditra tao amin'ny tanàna io izy, anafika ny tanàna io raha marimarina kokoa. Zany misy teo aminao ny Josoa sy ny zanak'Israely. Nalefa ny mpisafo, nijery mombamomba ny tany, ahafahana manomba mandamina ny amandrindra ny amin'ny laminasa rehetra sy natao ahafahana mandamina ny ady. Inona tokoa izy ianao? Nanao tsatotra nge ny olona niteny reo olona mpijery fisafo ny tany hoe zao Josoa aza alefa makany daholo ny olona rehetrarehetra, fa olona tokony 2 arivo lahy na 3 arivo lahy ny alefo manafika ny tanànay, fa vitsy ny olona ao ary tena kely. Resy lahy Josoa, nalefa tany tokoa ny miaramila, tokony 3 arivo lahy fa zavatra nampalahelo ty tsy arakaraky ny natenaina, tsy arakaraky ny napozina, tsy arakaraky ny vokatra ny andrasana no tonga tao amin'reto zanak'Israely sy Josoa mpitarika azy. Satria nahoana vetivety monja de izao zavatra nisy 930 lany ray maty, ny amboty amlohan'ny fahavalo, zany hoe nanome lamosina ny fahavalo, ny lefa nitsoaka ny zanak'Israely izay tonga nanafika tany amin'ny tanànany ay. Fa inona ozy ianao zavatra nitranga tao? Tsy tonga ho azy nge zany faresena izany tsy nisehoseho azy nge zany tsy hoe tsy nomba azy Andriamanitra, tsy hoe nivadika tamin'ny teny zay nolazainy tamin'ny Josoa Andriamanitra hoe lasa tsy nomba azy indray, fa mazava le tenin'Andriamanitra amin'ny Josoa toko voalohany hoe tahaka nombako Mosesy nombako anao ry Josoa. Fa naninona teto Andriamanitra ary? Naninona teto Andriamanitra no tsy afaka niditra an-tsehatra? Naninona teto Andriamanitra no tsy afaka tena hoe niasa teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely? Tsy mivadika izy. Fa izao nisy lehilahy anankiray tao atao hoe Iakana. Io Akana io de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nangalatra, naka tamin'ny zava-bohozina, nisy entana tao, volafotsy, volamena, fitafina, nangalary ny Akana ireny de nafeniny. De hoy teny aloha hoe Andriamanitra ia mahita tsy azo anafenany Andriamanitra ia mahalala ary tsy azonao mihitsy ny hoe asitrisitrika ary ambany ary de tsy ho hitany fa zao no izy tsy maintsy hitan'Andriamanitra, fatany daholo ny zavatra misy rehetra ataotsika ty ambonin'ny tany. Inona zavatra nitranga? Vetivety tompoko resiny zanak'Israely, ny amboty amlohan'ny fahavalo ny zanak'Israely. Tonga teo amin'ny Josoa ny olona zay vao nitaraina, nanambarany fareseny, nanambarany zavatra nitranga rehetra tany an-tany bediny. Ary Josoa de nandritra ny fitafina, nikoaka tamin'ny tany teo naten'Andriamanitra ary niantso an'Andriamanitra, Andriamanitra fa maninona ny resy, fa maninona no afabaraka, fa naninona navelanao toy zao zahay? Ho afabaraka izay raha ren'ny olona rehetra sy ny firenenatra zany, fa maninona navelanao toy zao ny anaranao lehibe? Ohatrany hoe fiheveran'ny Josoa tena navelan'Andriamanitra ho resy izy, navelan'Andriamanitra ho potika so afabaraka ny Israely? Tsy atompoko, fa voalazany tenin'Andriamanitra araky ny angatsika teo amin'ny 1 zay Andriamanitra hoe o Jehovah tamin'ny Josoa, mitsangana nahoana mekoaka toy izao ianao? Mitsangana ozy Andriamanitra, fa nahoana ny mekoaka toy izao ianao? Efa nanota ny zanak'Israely. Ry havana manaraka izao afatra hoentina androany izao, zao ny aza tonoana. Ny fahotana tompoko de anisan'ny zavatra tsy zakan'Andriamanitra indrindra. Be de be ny olona indraindray meritreritra fa rehefa mivavaka de na misy fahotana eny anara de hamonjy azy Andriamanitra. Indraindray mbola be de be ny olona sady mivavaka nge no manota maro ny fahotana mbola iainan'ny olona. Tsy mety amin'Andriamanitra tompoko zany. Miantso anao androany, tianao ny tompo, te hitsantsetra ny fiainanao izy, te hamonjy anao Andriamanitra, satria ny fahotana tsy vitany hoe mitondra faharesena na mitondra fampitehana na hitondra faharavana ho an'ny fiainana fotsiny, fa ny fahotana ke de anisan'ny sakana anankiray mahatonga ny olona tsy henon'Andriamanitra vavaka mihitsy. Mazava ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny bokin'ny Jaonina toko 7:30 aitsika angamba zay afatray manao hoe Andriamanitra tompoko dia tsy mihaino ny mpanota fa zay mivavaka aminy sy manao sitrapony no enony. Jaonina toko 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy, fa fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapony no enony. Tsy mihaino ny olona mpanota Andriamanitra. De teto zany rehefa tena nandika amin'ny baiboly hoe lehilahy anankiray atao hoe Akana ragnany nangalatra, nanota, naka tamin'ny zava-bohoziny, fa le firenena ray manontolo nge no mizaka mivokatry ny faresena. Ny olona tsy manatsiny miaraka tamin'ny Akana nanafa nge no maty, satria nampalahelo an'Andriamanitra nahita amin'ny fahotana nataon'ny zanak'Israely. Ka hoy aho hoe faharoa, tsy hoe ho resy fotsiny tsika raha ohatra manota, fa anisan'ny tena fototra ihany koa hoe akony ratsy. Raha ohatra ka manota ny olona de tsy haino mivavaka ataon'ny olona mbola manota Andriamanitra. Andriamanitra tsy tia fahotana
fa tiany olona zay nanota izy mba hiverina aminy hiala amy ratsy fanaony. De hoy amintsika zany, raha tianao Andriamanitra hamonjy anao, raha tianao Andriamanitra hiainy mivavaka anao, raha tianao Andriamanitra hanantongelana sofiny aminao ka hiainy mivavaka ataonao ka androtsaka valim-bavaka amin'ny fiainanao, tsotra be, mila miala ny fahotana. Fatelo, ny fahotana ihany koa de izao, ny olona manota de tsy afaka andova fiainana mandrakizay. Mandalo zao tontolo zao, mandalo ny fiainana eto ambonin'ny tany. Voalaza ny tenitenin'ny Jaune araky ny epistily zay soratany fa mandalo zao fiaina zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay. Ry havanao, mandalo ny eto ambonin'ity tany ity, fa zao ny zavatra azo tonoana. Ao ambadiky fiainana mandalo ity de mbola misy fiainana miandry atsika izay hiala eto ambonin'ny tany. Ao ambadiky fiainana mandalo ity de mbola misy fiainana mbola itoy hiandry atsika raha hiala eto ambonin'ny tany isika. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa na fiainana mandrakizay miaraka amin'ny tompo any paradisy na fahaverezana mandrakizay. Tsy ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra zay milaza fa mivavaka na milaza fa za kristianina na za ohatry zao anefany de hiditra any am'zany fiainana mandrakizay zany. Fa voalaza le tenin'Andriamanitra any amin'ny apokalypsy 7:20 any de hoe tsy mba hiditra any an-danitra mihitsy ny olona tsy masina. Apokalypsy 7:20 de zao voalaza ny tenin'Andriamanitra 7:20 ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana izay ihany ny zanak'ondry ihany. Tsy mba hiditra ao an-danitra ao zany mihitsy izay tsy masina na ny olona mpanao vetaveta na ny mpandainga fa zay olona voasoratra anatin'ny boky ihany. Rehefa nilazany amin'ny Jerosalema vaovao i Jaune tamin'izany fotoana zany de nampahitan'Andriamanitra fa izao zavatra misy. Rehefa tonga i Jerosalema vaovao io ao ambadiky le fiainana mandalo eto ambonin'ny tany de ny afaka hitsofoka sy iaina amin'ny Jerosalema vaovao io de ny olona zay masina ihany. De izay no natonga ny teniko amintsika androany hoe tsaintsaino no ambadiky zao fiainana mandalo zao. Saintsaino hoe ho aiza isika ao ambadiky fiainana mandalo ity. Tsy eto any ange ny tena andrandraitsika an'Andriamanitra fa ny tena antony lehibe voalohany de le mandrakizay tsisy efarany intsony hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay hiaraka amin'ny tompo any paradisy. Satria Jesosy niteny amin'ny John 4:10 andeha amboatra fitoerana ho anareo izy de ho avy aka anareo any amiko de any am'izay misy any ho isy anareo ihany koa. Zany hoe Jesosy tompo raha lasa niakatra nakany an-tanitra amboatra fitoerana ho anareo izy ho an'ny olona zay mino azy, ho an'ny olona zay voavonjy, ho an'ny olona zay voatsoratra anatin'ny bokin'ny fiainana ny anarana de ho any amin'ny toeran'io ratrizay hiala eto amin'ity fiainana mandalo ity. Ny toro-hevitry ny Baiboly ary de zao ao am'le Josoa 7 izay nivakitsika teo de manomboka 7:20 mitsangana manamasina ny vahoaka ka lazao hoe manamasina ny tenareo mandra-paraina fa izao lazainy Jehovah Andriamanitra Israely eo aminareo misy zavatra vovozina ry Israely eo ka tsy majany alohan'ny fahavalinao ianao mandra-panaisotrareo ny zavatra efa vohozina tsy eo aminareo intsony. Tsotra ny an'Andriamanitra raha teo afaka ianao, raha teo sitrany ianao, raha teo mpandresy ianao, raha te hita fomba an'Andriamanitra ianao de manamasina ny tenanareo zay Andriamanitra, manamasina hozy Andriamanitra ny tenanareo. Miantso Andriamanitra androany ndao anamasina ny fiainatsika. Zany hoe le atao hoe manamasina ny tena de zao manokana ny fiainana ho an'Andriamanitra tsy miaroaro amin'ny ota, tsy miaroaro amin'ny zavatra tsy akasitran'Andriamanitra. Esory aminareo izy le zavatra voahozina, esory aminareo le zavatra ratsy fa io Andriamanitra inge tompoko tena manomana antsika fiainana mandrakizay ho ary tena tia miaraka amin'ny mandrakizay tsika ary zay ny antony andeha fasana an'i Jesosy. Faharoa, io Andriamanitra io hoe te hanasitrana anao amin'ny aretiny tena mpanasitrana ny tompo Jesosy ary vavolombelona zany izay hoe marobe le olona hitanay efa tao anatin'ny aretina tsy sitram-panafody intsony na mpiaiko ny dokotera na hitako lehilahy anankiray zao nibotsina ohatrin'ireny be voky reny ny kibony efa tena nandaniana vola be tamina mpitsabo nentina tamina klinika zay tena mba mahay ihany fa zavatra nagaga de ty tsy sitrana izy na ny vola amina tapitrisany maro fa nampahery hoe rehefa nentina tao am' Jesosy, rehefa nentina tao amin'Andriamanitra ka nanaiky andray am' Jesosy izy ary niala tanteraka tamin'ny fahotana ka nanamasina ny tenany de isaorana an'Andriamanitra lehibe fa tamin'ny vavaka zay natao mivavaka voalohany niaina mila kibony, natao mivavaka manaraka tao aoriana zay indray isaoran'Andriamanitra fa niaraka niaina daholo ny kibony anankiroa mandraky tiany androany tsy narary tsony io lehilahy io afaka zany aretina zany sitrana ny aretina tao aminy
ary tsy vitany hoe manasitrana fotsiny Jesosy fa manafaka ny olona famatoran'ny fanaratsy sy ny devoly zay tsy hitan'ny olona hoe ahoana ny fomba ialana am'izany ny fanaratsina ny devoly nge ka tsy resin'ny olona amin'ny herin'ny tenany tsy resin'ny olona amin'ny herina voly tsy resin'ny olona amin'ny herin'ny saina tsy resin'ny olona amin'ny nofo aman-drano fanaratsy ary zay mahatonga ny tenin'ny Paoly apôstôly amin'ny Efesianina toko fahenina isika ozy tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra zany hoe ny devoly de hery tsy hita maso fanaratsy tsy hita maso tsy nofo aman-dra ka afaka tolominao amin'ny herin'ny tenanao fa hery tsy hita maso izy zany mahatonga olona be de be entina manamary hoe tena misy ny devoly de zao na de efa mpivavaka be sy manana andraikitra ny fivavahana ary de miady lava mijangajanga lay lehilahy na mijangajanga lay vehivavy de tsika ve de mietreritra hoe tsisy tahotra an'Andriamanitra ao anatin'ireny olona ireny tsika ve de mietreritra hoe tsisy tahotra an'Andriamanitra ary tsisy tahotra anota avy eo amin'le olona fa saingy zao mbola ao le fanaratsy mbola ao le devoly de zao voalazany Jaona voalohany toko fahatelo hoe zay rehetra manota de avy amin'ny devoly raha mbola ao le karazana fanaratsy anakeo tafana mampanota misarika ny olona nota na de tiana masina ny tenany tia hiala amin'ny ratsy fanao te hiala amin'ny fahotana ary le olona de tsy afaka mihitsy izy tsy vitsika ny olona mitaraina aminay ary miteny manao hoe zahay nge fa tena mivavaka amin'ny ray maraina de fa mifomandoalika mivavaka matsapa hoe tena meloka nanao ratsy ohatra misy devoly miapanga any amin'ny sainy any misy miapanga ao anatiny hoe ianao olona nanao ratsy iko mbola ho any am-piangonana misy miteny mihitsy any ianao zao tsy tian'Andriamanitra intsony fa ianao efa nanao ratsy fa ho an'ny olona tahaka zany de tsarovy tia atsika foana Jesosy raha hiala amin'ny ratsy fanao anamasina ny tenatsika isika ny tompo de zao fitiavana izy fitiavan'Andriamanitra tena afaka anao foana izy fa saingy ity raha mbola ao le fanamam-panota nefany na hivavaka be foana tena zao miteneniko amitsika ilaina mivavaka tena ilaina mivavaka ary zay de tena miteny amitsika tsy sanatry tompoko hoe midera tena na manandra tena fa ilaina mivavaka tompoko tena ilaina mivavaka ary tena fiainana zany natao fiainana mpanompon'Andriamanitra natao fiainana mpino hoe mila mivavaka fa zavatra hita nefa ty zao misy olona mivavaka mifaty hanina mivavaka marainalina mivavaka be mihitsy ary mitaraina amin'Andriamanitra lavondray ahako nanota indray ahako sasatry miarina le olona fa le ota mbola tsy afaka fa miverina mamaritra azy ihany atao daholy fomba rehetrarehetra ity manatona ray aman-dreny ara-panahy mba manatona hoe mba metro tanana fa tena tsy mety afaka amin'ny ota raha ny tena izy nge natao anatin'ny baiboly jerevako de zao hoe ny olona tonga am' Jesosy nge natao olona afaka be de be ny olona hitako hoe rehefa nanonitra ny fiainana an' Jesosy izy de tena tonga olo vaovao tanteraka lasa le fiainana ratsy taloha fa ny aina fiainana vaovao miaraka am' Jesosy izy fa misy karazan'olona nefany amataonany maro nanompony an'Andriamanitra fa de misy ota foana ary tsy vitsy amitsika nge ozy ah hoe tamin'ny olona voangana hoe raha ny teninao sy ny fatezeranao sy ny fibedesanao any vadinao io na io zanakao io na ihany ko fisainanao hoe mba te hiala amin'ny ota io efa ela ny afaka raha ny fibedesanao sy ny fandatsahanao anazy matetika raha ny teny mahery nataonao kosa tena mety efa afaka le olona fa tsy afaka tsy mahay miala amin'ny fahotana le olona satria le fanaratsy atao hoe fanamam-panota mihitsy ny tsy varoaka mbola ao le fanamam-panota mbola manageja azy le fanamam-panota ka raha tsy le fanaratsy mampanota no afaka de tsy afaka iaina ny fahamasina le olona fa de anota io foana kanefa niteraka voka-drato be ho io fahotana io ary hoy amitsika zany satria madiva sady ifarana ny fotoanatsika torevitra ty zao voalohany raha tianao ianao afaka amin'ny fahotana sy ny voka-dratsy entiny toy ny fahresena ny aretina tsy mety sitrana ny olana lava ny karazana ohatrany hoe famatora ara-panahy zay mampatahotra de hoe tsy hoany an-danitra nge ny olona mpanoty tsy afaka andova fiainana mandrak'izay ka raha ohatra ianao androany mahita ty fandarana ity no tapa-kevitra hiala am'zany nahitako olona zao izy mietreritra hoe tsy fahotana angamba zany fa de maloto ny fony makala rafozana nataony rafozantsitsina de misy fakalana mirehatra ao anatiny ary misy olona de tena tsy mety mamela heloka mihitsy fa na de mpiara mivavaka raha de manafitohana anazy miala tsiny am'le teniko tsy faly izy ary misy ny sasany aza de zao na ray aman-dreny ara-panara de ohatrany hoe tsy tiany ankalainy nefa n'izy eo amin'le fiangonanao ihany ary tsy vitsy ny olona niala tamin'ny fiangonana anankiray sy na tamin'ny fiangonana fa miaraka amin'ny alahelo sy ny fatezerana be de be re olona mbola tena milomano anatina fahotana fitsangajangany faratsiana maro samihafa ary ndraindray tsy tahotra tsy enatra fa mana maromaro tena fotsiny reny rehetrarehetra reny de ambarako amitsika torevitra ny ambarako androany raiso aloha Jesosy voalohany ekeo Jesosy tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ekeo izy avelao akatoerana ao anatin'ny fonao faharoa
mibe-pahatateraka ianao na amin'ny fahotanao ary manapa-hevitra mihitsy manomboka androany hoe Jesosy eo ratsy ny vitako kanefa ny fantatry fa ty ahy ianao ka hiala am'izany ratsy fanaoko zany fa telo tsy maintsy roatsika le fanahy maloto zay atao hoe fanahy mampanota zay mihitsy ny anarany araka le teny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fafito sy ny fahavalo zay manao marina ny marina tahaka an'Andriamanitra zanak'Andriamanitra tsy natao anota intsony fa ny olona manota de zao avy am'le devoly ndraindray ohatra ny hoe mandratra ny sofin'ny olona ngetiny hoe tena mbola misy fanaratsy ianao satria ianao mbola manota ianao mbola misy fahotana misy fahazaran-dratsy misy karazana ota iainanao io nge avy amin'ny devoly mahatonga an'io ka ratsy voatohatra le fanahy mampanota ratsy voaroaka le fanahy mampanota de anota eo fonafoana ny olona firenako ny afatra zay mivakitsika voalohany tony Josoa toko fafito Andriamanitra nefany fitiavana izy teny ny voninahiny sy ny fahatsarany foana eo fiainatsika izy ka na de efa resy ary ianao teo aloha potika amin'ny fiainanao tsy nandeha mihitsiny be de be zavatra efa rava tanteraka tamin'ny fiainanao de zao no teneko aminao raha iverinao amin'Andriamanitra isika de tsarovy fa afaka nandratra atsika Andriamanitra afaka ny amonjy atsika Andriamanitra afaka hitona fanafahana ao atsika Andriamanitra afaka ampandresy atsika indray Andriamanitra ka satria rehefa ny asorona daholo le fahotana le zava-bohozina zay nafiany ny akana rehefa novonoina ny akana sy ny fianakaviany de voalaza ny tenin'Andriamanitra am'izay fa nampiasain'Andriamanitra Josoa sy ny vahoaka resy vetivety kely teo am'lohany le vahoaka atao amin'ny tanàna ny ay niasa teo aminy Andriamanitra nomba azy indray Andriamanitra ary ny tena nivoaka tamin'ny fandresena lehibe izy de hoy aminao androany afaka ampandresanao Andriamanitra aza kivy ianao aza manakita nondrika ianao manoloana ny olana io ady io zava-manahirana anao io fa andao tena anatona an Jesosy andao anatona azy fa araka ny fijoavan'belona nataoko teo hoe sitrana le marary be de be ny olona hitanay hoe tena tao anatin'ny famatorany devoly zay no mahatonga fiainana hoe tsy nety nahita valim-bavaka tsy nety nahita fanambinana ohatry hoe voasakana foana izy amin'ny asa mikorotana lava ny tokantrano rehefa tena nahazo fampianarana io sao de mbola ao aminao ary ny devoly io mahatonga anao ohatry ny hoe tsy mety maresy fahotana no roana fanaratsy mampanota vita zay lasa maivana tsara ao izy tsy afaka hoe tena ohatry ny olona vaovao hoe niala teto de ohatry ny olona vaovao tanteraka ao izy taorianazay nirotsaka amin'ny fitahin'Andriamanitra nambin'Andriamanitra amin'ny fiainana notahina be mihitsy ny fiainana de mandraka zao tompoko tsy miova keo Andriamanitra tsy mijatavan'olona Andriamanitra fa zay nataon'Andriamanitra tany amin'ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy ho ataon'Andriamanitra amin'n'asa ianao any keo fa ny atsoko anao de zao andao anompon'ny tompo filazana ary de zao izay fiangonana RHEFI Androndrakely de manao fitaom-bavaka lehibe mihitsy Talata manomboka amin'ny 2 ora sasany Alakamisy manomboka amin'ny 2 ora sasany ary ny Alahady kosa de misy fidirana inefatra amin'ny 7 ora amin'ny 9 ora amin'ny 12 ary amin'ny 2 ora sasany ny tolakandro ireo fotoana rehetrarehetra ataonay ireo de isy fampianarana ny tenin'Andriamanitra mazava be aloha fa akoatran'izany de zao misy vavaka lehibe manokana mihitsy ho ataonay amin'ny olona zay ho avy ao fanafana ny olona amin'ny famatorany devoly na misy famosaviana misy korotam-panambadiana tsy mety matsanga tokantrano na karazan'le fanahy mampanota araka le nampianarina teto de miantso atsika rehetrarehetra tongavy ianao raha 7 ny tratranao tongava amin'ny 7 ny tratranao tongava na amin'ny 12 de tongava foana na amin'ny ray sasany tolakandro ary vo tonga ianao tsy maninona fa nitanjonay de zao vonony izay hivavaka ao anao hitarika anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary fampitantanao any amin'ny fiainana mandrakizay tongava ianao fa masoanao be de be ny olona tonga atao hitanay hoe tena nisy zavatra tsapany nataon'Andriamanitra teo fiainana de ndao tongava andao aka ny anjara anao andao andray ny anjara anao amin'i Jesosy manarakaraka izay ko de misy ny lara-tarbia zay ahafahanay mifandray aminao ao fiangonana RHEFI ao Androndrakely de misy mpanompon'Andriamanitra foana afaka mandray anao ao manomboka alatsinainy mahatramin'ny asabotsy zay atongavanao de misy mpanompon'Andriamanitra vona hivavaka anao raha ohatra ka afaka makany amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely ianao raha ohatra ihany ko nefa ny te hiantso anay moa ianao de iaraka ny teniko teo misy lara-tarbio miantsoa anay na mila vavaka ianao na mila torohevitra de hivavaka ao anao zay mba hitahin'Andriamanitra ny fiainanao zay tompoko ny fandaratsika ndeo hivavaka isika am'izao fotoana raha marary ianao de apetrao faritra marary anao tananao raha ohatra ihany ko nefany misy olana ny fiainanao de apetrao mifono amin'ny tananao raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fampianarana ny amin'ny teninao ankehitriny tompo de hivavaka ho an'ny olona zay nanaraka ny fotoan'androany ity fona aminao Andriamanitra niza ao anaty aretina ao anatina olana amin'ny anaran'i Jesosy didina ny aretina rehetrarehetra miala amin'ny fanaitainana rehetra
amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona sitrana ny marary, ny herin'Andriamanitra ny hikasika alohan'aretina rehetra tsy mitoetra amin'ny tena antsony ny aretina. Ary nizany izy anatina olana amin'ny anaran'i Jesosy afaka ny olana, ary mifanaratsy ny heriny zay mampanota ny olona, mahatonga ny olona tsy maresy fahotana, mihaza amin'ny fanahy mampanota izany, ongotana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy, afaka ny olona, tahina ny olona, voavonjy ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De samy ho tahin'Andriamanitra tompoko amin'ny manaraka indray. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.